Mahakasika an'izay fitondrana vaovao izay ihany no fitsapa fa misy ny fisokafana izay nataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tamin'ny fitondrana ankehitriny. Raha ny nambaran'Andriamatoa Julien Radanoir mpampianatra fifandraisana iraisam-pirenena dia mbola misy ny fihetsika izay andrasan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny tompon'andraikitra malagasy mialohan'ny tena hifampirarahana izy ireo. Investisseur officiel dia efa midika zavatra be dia be ireny fa misy koa aza toloana fa misy manao fiteny fa fiteny misy nuance dia na ny Union européenne zay ary ny américaine zany hoe ny africaine no zaraiko maromaro izy ity ny SADC aloha dia hafa ny azy ny objectif hoe hiverenanao ao tsy elanao amin'ny SADC zay mahatonga ny président ny Namibie tonga teto mihitsy zay lehibe ny troïka dia ireny nivokany hoe tonga dia nanao miteny ny SADC hoe verena sy ny Union africaine koa ohatran'izay fa ny Union européenne oui ozy izy fa zao ny azy misy nuance kely hoe zavatra anankiroa ny andrasany l'investiture officielle sy le hoe fametrahana ny institution rehetrarehetra eto Madagasikara zany ary ny américaine mbola mpiny fanontena ankoatran'izay hoe investiture dia ny fametrahana ny androm-panjakana rehetra ary fahatelo dia hoe tena fanapahana ny zavatra niseho teo aloha zany hoe pratique tao anatin'ny transition zay rupture zay zavatra rankitelo zany ny américaine véhicule demandé hoe ny investiture officielle dia ny fametrahana ny institution Madagasikara ary ny fahatelo dia hoe isy rupture mihitsy ve amin'ny pratique teo amin'ny zavatra teo aloha zay ny américaine zay fa na izany na zany ary efa mba nanome perche ihany izy tamintsika hoe reny fionana tany Addis Abeba reny zany reny zany zao ny fanao hoe azo nataontsika hoe nalefa ty Madagasikara perche dia anjarantsika mandray an'izay na tsy mandray an'izay ary faharoa ny dikan'ireny dia hoe ilazan'ny américaine hoe tandremo zay tonga ka présent fa tsy ny frantsay rery nao hoe satria aza adinotsika fa ny américaine no manome fanampiana be indrindra eran-tany amin'ny Madagasikara indrindra eo amin'ny lafin'ny maha-olona. Mariana fa 10 andro taorian'ny fianianana izay nataon'ny filoham-pirenena vaovao dia tsy nitsahatra ny fanantona taminy ireo tompon'andraiki-panjakana maromaro vahiny izay nampitsahatra ny fifandraisany tamin'ny Madagasikara nandritra ny tetezamita.